Pejim-baovao avy fantanteraka kosa indray dia nanomboka androany ty amin'ny Institut Pasteur teny Avaradou ny andiany faharoa amin'ny fanofanana iraisam-pirenena natokana ho an'ny laboratoire aty amin'ny firenena afrikana sy ny ranomasimbe indiana izay karakarain'ny IPM. Ny fifanakalozana traikefa sy ny fahaizana ary ny fikirakirana ireo teknôlôjia vaovao no tena tanjon'ny hetsika amin'ity andiany faharoa ity. Efa vita eto Madagasikara hatreto ny 8,7 fitiliana amin'ny fitsaboana rehetra amin'ny fitsaboana andavanandro. Any ivelany kosa raha toka saripady ny fitiliana. Mbola tsy ampy anefa hatreto ny votoerana anaovana ny fitiliana sy ireo teknisiany no manam-pahaizana manokana amin'izany raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny tontolon'ny laboratoire zany dia misedra olona maro toy ny secteur rehetra fa indrindra ny tsy fampin'ny olona, tsy fampin'ny mpiasa, tsy fampin'ny teknisiana, ny dokotera manam-pahaizana manokana amin'izy ity. Raha izay dia ny tsy fampina tsy ary fomba loatra ny ireo laboratoire sasatsasany na dia miezaka ary ny ministera fahasalamam-bahoaka dia satria ny laboratoire dia mitaky fiovana misy teknôlôjia vaovao izay tsy maintsy atrehantsika nefany ireny machine sy équipement rehetrarehetra ireny dia tena lafo vidy tokoa. Dia raha vao tsy misy mpiara-mondolantoka zany dia sahirana ny firenena hiatrika azy. Nanomboka androany teny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar ny fampianarana iraisam-pirenena andiany faharoa natokana ho an'ny laboratoire aty amin'ny firenena afrikana sy ny ranomasimbe indiana izay karakarainy ny Institut Pasteur. Miisa 20 ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena afrikana ary 20 ireo mpampianatra iraisam-pirenena. Ireo mpianatra, ireo mpisehatra amin'ny fitoeram-pitiliana ara-medikaly, mpampianatra mpikaroka no mandray anjara amin'izany. Ny fifanakalozana traikefa sy ny fahaizana ary ny fikirakirana ireo teknôlôjia vaovao no tena tanjon'ny hetsika mba hoentin'ireo mpisehatra amin'izany eny amin'ny fitoeram-piasana tsirairay.